La 4G Batelma vous présente Nivava. Mijanona ho telo amby efapolo ny isan'ireo olona vao marina fa voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Izay no fampitambavao avy amin'ny CCO teny Ivato androany tamin'ny 2 ora tolakandro. Efa hita ny avy ao anivon'ny Centre National d'Application des Recherches Pharmaceutiques ny fanafody entina miady amin'ireo soritra-retina sasatsasany amin'ny levan'aretina coronavirus. Itoy hatrany ny asa fikarohana raha nambara ministra tompon'anaikitra. Manoloana ny fivoahan'ny antotanisa, mila mafisina ny fiboana miantso amin'ny fanarahana ny fepetrapetraky ny fanjakana arak'izany CFM. No maraina teo raikitra indray fidinana an-dalambe nataon'ny dokera ampitondra posy bisikileta tao amin'ny fokotany Morarano, Tomasina. Ny fahafahan'izy ireo hanao ny asa fitadiavam-bolany hatrany ny fitahiana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manomboka androany ny fampiarana ny fepetrany confinement tanteraka ho fisorohana ny fiparitany coronavirus ao Moscou, tanàna tokana nandraisana fepetra any Russie. Ny andidireo avy hatrany. Fidahatra tompoko kilasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany aty am-piandohana dia ambara aminao fa hiditra amin'ny vatana io ihany ny resadresaka izay arahantsika ny resadresaka iarahana amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa tonga eo ihany ny sary dia tonga dia milatsaka izay fa mialohan'ny izay moa dia mijanona ho 7 ny isan'ireo olona vao marina ho voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Izay ny fampitambavao avy amin'ny CCO teny Ivato androany tamin'ny 2 ora tolakandro fanadina. Nijanona ho 7 ny isan'ny olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara araka ny salanisa avy amin'ny ivon-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 eny Ivato ho an'ny androany 7 ny volana Martsa 2024 tamin'ny 2 ora tolakandro. 13 amin'izy ireo dia tsy ahitana soritra-retina avokoa. Tsy mbola nisy kosa ny namonia ny vokatry ny coronavirus. Tsy mbola nisy ihany koa anefa hatreto ireo sitrana. Ka hatramin'ny anio roa ambin'ny folo taondro aloha zany dia mbola tsy nisy olona voatily aloha hatreto misaotra an'Andriamanitra aloha zany tsika hatramin'ny 12 teo dia mijanona ho 7 zany no isan'ireo olona mitondra ny otrikaretina coronavirus zany voatily tany amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Dia 13 amin'izy ireo tsy mitondra soritra-retina avokoa. Amin'ireo 12 misy soritra-retina zany ny anaky 5 zany dia soritra-retina lentenentsika hoe tsy dia atahorana loatra tahaka ny hoe manavinavy fa misy anakenina zany izay misoritra-retina sepitra. Amin'ny mahady amin'ny fahavarotry maso ny ady atao amin'ny tsivalana retina ity, mitoetra ny fanentana ny fitondram-panjakana ny olom-pirenena mba hanaja amin'ny atsakany sy andavany ny toromarika, indrindra ny fiboana ny trano, hitandrona ny fahasalaman'ny tsirairay. Mifanometanana amin'ny fitondram-panjakana avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina amin'ny fiatrehana ny valina aretina coronavirus, isan'izany ny orinasa Vivo Énergie izay nanolotra solika 3 alina litatra ho an'ny CCO tamin'ity androany ity hiona saina. Miasa andro aman'alina ireo mpiasa eo anivon'ny Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 eny Ivato hatramin'ny nananganana azy. Isan'ny asa iandraiketany ny fanaramaso ireo olona natao mise en quarantaine eny amin'ireo hôtely sy any amin'ny tokantrano avy. Manoloana io andraikitra io nanolotra solika 3 alina litatra ho ampiasain'ny CCO Covid-19 ny sehatra tsy miankina ny avy amin'ny Vivo Énergie Madagasikara. Maha orinasa mandray andraikitra azy dia nanatanteraka fanolorana solika ho an'ny CCO amin'izao fiadiana amin'ny coronavirus eto Madagasikara izao. Araka ny nolazaina teo moa zany dia maha orinasa tompona andraikitranay dia ady atrehantsika eto amin'ny firenena dia mandray anjara amin'izany ny orinasa Vivo Énergie Shell mba hoentina manampy ny fitondram-panjakana ao anatin'izao ady izao. Ao anatin'izay ady amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus izay hatrany
taoriny antso nataony ben'ny tanànan-Antananarivo nainy Andriatsitoaina ho fiara-mientana amin'ireo olona tsy manan-kialofana izay nangonina amin'ny toerana iray. Namaly izany antso izany ireo malala-tanana sy mpiara-mombon'antoka amin'ny fiadian'ny tanànan-Antananarivo tamin'ity androany ity. Isany amin'izany ny gendarana. Teo ihany koa ny orinasa Galana. Nanatitra fanomezana ihany koa ny association indien. Nous espérons que cette contribution de 1000 sacs de riz et ces 22 000 paquets de louis. Ireo entana sy sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireo izay efa voaray dia ho tantanina amin'ny fomba mangarahara ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Efa hita ny avy eo anivon'ny Centre National d'Application des Recherches Pharmaceutiques ny fanafody entina miady ireo soratra retina sasatsasany amin'ny ilaivan'aretina coronavirus. Ito hiatran'ny asa fikarohana raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra. Henri Flore. Isan'ny vokatra tsara nivoaka avy eo anivon'ny komity siantifika ivondrona ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo manam-pahaizana malagasy izay miasa andro aman'alina ho fitadiavam-baolana amin'ny fisorohana ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara. Namoaka vokatra ny eo anivon'ny CNARP na ny Centre National d'Application des Recherches Pharmaceutiques. Ny Centre National d'Application des Recherches Pharmaceutiques dia namoaka an'ireto vokam-pikarohana reto. Evoka izy reto ampiasaina amin'ny anamafy ny hery fiarovana sy manasitrana ny symptômes sasatsasany na ireo soritra retina vitsivitsy izay miaraka amin'ny coronavirus. Averiko tsara manasitrana an'ireo soritra retina sasatsasany. Fa tsy tonga dia le coronavirus akory ny sitrany fa anamafisana sy anampiana n'le traitement efa mandeha zany dia anamafisana anomezana ny hery fiarovana sy hery fiadivana any amin'le olona izay efa marary. Complément de traitement zany fa ho tonga amintsika moa ny tompon'andraikitra raha pitso anazava bebe kokoa sy misy kokoa momba an'izy reto. Marina fa efa nahazo autorisation de mise sur le marché izy reto nanomboka tany amin'ny 97 ary efa manaparitaka akora eto Madagasikara daholo no nampiasaina amin'ny anaovana azy ary mahavita mamokatra sy mamoaka azy reto ny ao amin'ny CNARP na ny Centre National d'Application de Recherche Pharmaceutique. Complément de traitement zany le izy fa tsy natao hoe ahasitrana an'le coronavirus fa mahasitrana an'le symptômes ohatrany hoe ny tenda mangidikitika, ny seposepotra tsetsitsetsina ohatran'izany. Raha ampitso amin'ireo oratoandro no hanazavana bebe kokoa mahakasika izany izay iarahan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ity ivotoerana ity. Fa ankoatra ireo rehetra ireo isan'ny manana digoavana amin'ny fijerevam-baolana ho an'ireo mpianatra avy lavitra mianatra eny anivon'ny université ihany koa ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Varim-bilanja 10 tonnes sy menaka 50 baoritra no aparitaka manerana ireo université manerana ny nosy ho fanampiana ireo mpianatra ireo. Mena maimaimpoana reto fanampiana reto izay ho fitsonjovan'ny fitondram-panjakana, fitsonjovan'ny filoham-pirenena sy ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ho an'ireo mpianatra. Ary amafisina koa izany efa namafisina tany amin'ny université sasatsasany dia nasiana n'ireo point de vente tsena mora. Efa netomboka ny tany Fianarantsoa, efa misy mandeha maromaro teto Antananarivo, anaraka ohatran'izay koa ny any amin'ny université hafa. Fa ho an'ny Tomasina manokana dia mbola misy lamina kely apetraka, mory zareo efa nisitraka n'ilay fizarana voalohany ihany koa dia maimaimpoana ny fizarana ataon'ny fanjakana sy ny ministera foibe. Dia ny tsena mora, any amin'ny tsena mora izy rehefa avy eo zany no mamoaka vola kely mividy amin'izay vidiny efa napetraka sy voafaritry ny ministerany varotra sy ny indostria. Entanina ny mpianatra mba tsy hivoaka ny trano. Ny fizarana dia hoentina isa tokoana ambaravarana, zany hoe porte à porte no atao. Dia aterina eny amin'ny ankizy isa tokantranony zany ilay izy fa tsisy filaharana na famorivoriana olona akory ho an'ny fizarana an'ilay izy. Raha ny fanazavana trany, itoetrany ny ezaka ataon'ny ministera manoloana ny ady tsy lalovan'ny firenena ankehitriny. Na eo amin'ny lafin'ny fitsonjovana ny mpianatra, indrindra fa ny fanohizana ny fikarohana ataon'ireo manam-pahaizana. Mitoy ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana sy ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fizarana PPN ho an'ireo mpamily taxi sy taxi be, zotra ampilaminana tanteraka izany. Henri Flore. Miditra amin'ny andro fahatelo androany tetsy amin'ny Hôtel de Ville ny fizarana ny vary sy PPN ho an'ireo mpamily sy receveur
sy ny taxi be ary ireo mpitondra taxi rehetra eto Antananarivo renivohitra. Voahaja ny elanelana ray metatra nandritra ny fizarana ary mbola voatazana hatrany koa ny marika ahafahana manaja izany. Ireo izay nandefasana SMS na ireo natsoina mivantana ihany no nahazo izany tamin'ity androany ity. Ny chauffeurana taxi sy ny chauffeurana taxi be dia antsoina amin'ny SMS na antsoina amin'ny telefona. Misy moa efa tonga dia tonga ho azy karakaraizay. Andro fahatelo zao no nanaovana fizarana mbola mitohy io satria tsy mahavita mihoatra ny 500 isan'andro amin'ilay fipetranapetraka amin'ny medina coronavirus. Hatreto aloha io ny fizarana voalohany misy vary dia misy gony, misy menaka, sira sy zavatra fanampiana zao zay aloha zany no zaraina androany dia ho hita manaraka hoe arakaraka ny fepetra ho apetraky ny fora-pampiasana izay isaorana satria izay mandamina ny fizarana fa ny fanomezana avy aleny ny fora-republika fora-pampiasana sy ny association. Hatreto aloha zay no atao mbola mandamina ny lista ny sehatra izay eo ny mpalasa lamba sy ny sisa manita ny lista rehetrarehetra miakatra rahatery kolontany ny arrondissement. Araka izany, efa eo am-pandaminana ny fizarana ho an'ny sehatra hafa ihany koa ny eo anivon'ny commune amin'izao fotoana izao, raha ny fanazavany ben'ny tanàna Androany. Itora-pitsy araka izany ny fizarana ny fanampiana eo anoloany ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary mbola itoy mandra-pahivitany ny rehetra. Ny fametanana ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo sy ny mpamonjy voana amin'ny fanadiovana ny tanàna mitety toerana maro manadio amin'ny alalan'ny rano misy fanafody nanomboka ny sabotsy lasa teo miantarandriana. Analakely sy ny manodidina. Androany teto indray no nanatoto sain'ny mpamonjy ny fanadiovana. Tsy fandrarahana rano fotsiny amin'ny alalan'ny rano sy fanafody ny anatotosana izany. Ny fanadiovana atao zany misy produit ampiasaina miaraka amin'ny BMH. Dia miaraka ireo zavatra ireo satria raha rano fotsiny eny manasa tanàna tsara fa tsy ampy. Fa ilay produit zany no manamora mampiena ny fiparitahan'ilay valanaretina izay sarotra moa ny mino azy satria tsy hita ilay izy kanefa ny andro vovy vao andeha hitandrina. Manakana ny fiparitahan'ilay virus zany ny fanadiovana voalohany indrindra. Faharoan'izay ihany koa mitarika fivorovorian'olona ety Analakely ilay fizarana zavatra eto. Misy marika atao anatin'ilay fefy ny ety ivelany manana fironana any amin'ilay mifanakaiky isika ka mila diovina ilay toerana ifamorovoriana no izay antony izay. Entanina hatrany moa ny olona mba hijanona any an-tranony rehefa mbola tsy toron'ilay izy satria fifandaminana no ilaina, fiarahamientana no ilaina fa samy teo velonaina daholo tsika. Ny mifarombaka dia tsy fomba fanao amin'izao misy valanaretina izao. 67 hectares isotra Ampeflo sy ny maro hafa ireo toerana misy tsena asi ahitana fifamezivezena no laharam-pameana amin'ny fanadiovana tahaka izao raha ny fanazavana. Iaraha misalama ny eo anivon'ny commune Antananarivo ny fanatanterahana azy. Tanjona ny hanamafisana hatrany ny ady manoloana ny Covid-19. Ito isan'andro kosa izao hetsika izao. Manoloana ny vanon-retina coronavirus sy ny fiantraikan'izany ara-toe-karena mety ho foanana ny trosan'ireo firenena mahantra ny banky iraisam-pirenena izay miara-miasa akaiky amin'ny FMI amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Nandritra ny lahateny nataon'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny sommet virtuel an'ireo mpitantana amin'ny G20 namoahany sosikevitra ahafahana manafoana ny trosan'ireo firenena mahantra manoloana ny valanaretina coronavirus sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny toe-karena ary ahafahana mamokatra. Tanjona raha ny fanazavany ny ametraka fepetra tsotra ahafahana mandroso, ohatra amin'izany ny fanampiana ireo orinasa madinika sy salatsalany, ny fiarovana ireo mahantra. Tetikasa maro mifandraika amin'ny valanaretina coronavirus no apetraka amina firenena misa 450 raha ny fanazavana, ary firenena 420 no tsy maintsy novaina ny tetikasa ao aminy, ahafahana manolotra fanampiana vonjimaika ara-pahasalamana. Ilaina ankehitriny ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena, antony tsy maintsy hisy ny fiantraikany mavesatra amin'ireo firenena mahantra sy mibaby trosa maro izao krizy lalovantsika izao. Araka izany,
maintsy apetraka ny zotra malalaka tsy mitanila ahafana manalefaka ny trosa ahafana ireo firenena voakasika izany mandefa ny heriny rehetra amin'ny ady hanohitra ny pandemia sy ny vokany ara-toekarena sy ara-tsosialy. Efa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI ametrahana ny formula na ny rakipoy analefahana ny trosan'ireo firenena mahanitra. Io formula io izay atolotra ankatoavan'ireo gouvernoura mandritra ny fivoriana izay atao ny volana aprily ho avy izao. Manoloana ny fivoarany antotanisa mila amafisina ny confinement miantso ny fanarahana ny fepetra izay apetraka ny fanjakana araka izany ny CFM. Michel Arnardo. Manoloana ny fivoarany antotanisa mikasika ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara, manao antsoavy ny komity ny fampihavanam-pirenena eto amintsika na amin'ny fanarahany rehetra ny fepetra apetraky ny fanjakana. Tsy misy afa-tsy ny hoe fanarahana ny toromarika izay omeny tompona andraikitra na ara-pahasalamana na avy ao amin'ny fanjakana. Zay zany tena hoe toromarika ankiray voalohany ary koa fampitomboana izay le hoe fitandreman-teny zay zany indrindra amin'ny toerana hoe iseraserana na ny olona iseraseranao ary koa raha mahita na mahatsapatena zay le fahatsapatena tsirairay zay zany tena anisan'ny zava-dehibe amin'izao na amin'ny hoe fitandreman-tena fiarovan-tena zany moa zavatra anankiray ihany na ny hoe mitoerana ale sy ny olona iseraserana zany io moa hoe hanamafisana foana hoe tokony hamafisana tsara le hoe hiboka any amin'ny hoe toerana anankiray. Raha ny fanazavana mila ampitomboina ny fitandreman'ny tsirairay miankina indrindra amin'izay ny ahafahana mampiena tsikelikely ny antotanisa. Ny fitandreman-tena fanarahana roa toromarika hoe fanajana moa le hoe elanelana ray metatra iny zany tena zava-dehibe sy ny hoe mitoerana ho ale ary koa ny hoe ny fotoana ivoahana mba ferana tsara hoe amin'izao ka hatramin'izao ihany no azo atao dia mandeha miverina anka izay fotsiny dia hoe izay le zavatra hoe noteneniko teo hoe io ny hoe fiarovan-tenanao dia fiarovana ny manodidina anao ny hoe manodidinao voalohany indrindra dia ny vady iamanjanakao ary koa ny olona mpiaramonina dia vao ny firenena ray mantoloka ny tsy fiarovan-tena ny olona ray dia mety hitarika zava-doza ho an'ny fianakaviana ho an'ny mpiaramonina ho an'ny firenena ray mantolo ka zay hoe mba tsy hoe ianao no loharano izay fiparitahan'ny valana aretin'izay dia samy mba miezaka mitandrina tsara n'izay fa mba samy mba miray saina miray fo. Araka izany miankina voalohany amin'ny tsirairay ny ahafahana miaro tena amin'ny fiparitahany valana aretina amin'ny olona hafa. Tokony ho tonga an-tsaina araka izany ny rehetra ary indray ny fepetra fiarovana mifanandrify amin'ny avy. Taoriana ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena mahakasika ilay teratany vahiny nandalo tao amin'ny rivohatra Vakinakaratra nanao fidirana ifotony avy hatrary tamin'ireo trano fandraisam-bahiny tao Antsirabe ny centre opérationnel izay nitarihan'ny gouvernoran'ny faritra Kolotevy Antsirabe. Tsy niandrelany avy ao anivon'ny centre opérationnel eto Vakinakaratra niaraka tamin'ireo mpitsabo avy amin'ny Fobepatra ny fahasalamam-bahoaka nanao fidirana ifotony tamina toerana fandraisam-bahiny iray teto Antsirabe renivohitra izay voalaza fa nandehanan'ilay teratany vahiny vao marina fa mitondra ny valanaretina coronavirus. Natao avy hatrany ny fitiliana sy ny fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman'ireo mpiasa rehetra tato amin'ity trano fandraisam-bahiny eto Antsirabe ity. Eo ihany koa ny famendrahana fanafody mba tsy hiparitahan'ny valanaretina. Tonga eto zany ny ekipa mpiasa ny fahasalamana zao amin'ity trano fandraisam-bahiny iray ity dia natokana aloha ireo olona izay tena fampikasoka tamin'ilay vahiny dia natokana ihany koa ireo olona izay fampikasoka tamin'ireto mpiasa fampikasoka azy akaiky reto. Araha-maso mitokana ireo olona tena fampikasoka akaika ajanona ato amin'ny hotely. Ny ambiny kosa dia ho araha-maso any an-trano. Alaina ny hafanany maraina sy hariva dia araha-maso ny fahasalamany. Eo ihany koa ny fanaraha-maso isaky ny efatr'andro, fahavalon'ny andro, faharoa-ambin'ny folon'ny andro ary ny faha-efatra ambin'ny folon'ny andro dia tsy maintsy arahana fahasalamany. Na zany naty zany raha misy zavatra mitranga ny elanelany dia tsy maintsy mampandrery zareo dia midina ihany mpiasa ny fahasalamana mijery any fahasalamany. Izay no ataontsika zao aloha atreto tsy misy atahorana aloha ireo mpiasa izay ny fanerasera ireo fa hitantsika eo ny fivoaran'ny fahasalaman'izy ireo mandritran'izay andro anaraha-maso azy zay. Aorianan'izay ilay toerana nandrin'ilay vahiny aloha dia
tsy maintsy atao désinfection zany manokana iny atao manokana iny a hodiovina daholo ihany koa ny reny poignet reny ny tena anisan'ny mamindra n'ilay aretina raha tanana tsy misarona no mandray azy a dia hodiovina daholo reny a rehefa avy eo. Tanjony izao fidinana ifotony izao ny soroana tanteraka ny tsy partahany valanaretina Covid-19 eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Araka izany dia fantatra fa tsy mbola misy ahina aloha hatreto ny fahasalaman'ireo mpiasa eto anivon'ity trano fandraisam-bahiny eto Antsirabe ity, fa efa raha maso akaiky ny fahasalaman'izy ireo. Raha ny fanazavana azo tamin'ireo mpiasa dia miisa 20 ireo teratany vahiny natory indray alina teto ny 14 ny volana Martsa 2020 lasa teo. 18 fa daholo izy rehefa olona lehibe daholo maintsy direct izay nandray anazy satria fa nerasera be izay nandray an-trano mikarakara anazy rehefa zareo izany nandalo teto 14 arivo izy izay a dia tonga izy dia natory indray alina fa saika dia iny tena ataony zareo dia nahazo aviantsona izy ny 15 zany ka izy nahazo aviantsona avy any ambony any izy dia tonga dia miverina lasa izy teo amin'ny telotelo ariva teo. Ohatr'izay no nahatongavana izy ireo teo dia natory indray alina teto izy zany sy nitapakandro ilay manontolo izy a efa nandehandeha beraka Antsirabe fa hijery amin'ny circuit any izy zany hitetety an'ireo mpanao ara-malagasy ireo dia voazo ny azy dia lasa zareo nandeha dia vao lasa zareo dia tsy maintsy nandray ny azy zahay nanao an-trano izao hatreto mbola tsisy marara fa mikoakoaka fotsiny aloha hatreto. Itoetrany araka izany ny fidinana ifotony ataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny centre opérationnel sy ny foibe-patotra fahasalamam-bahoaka amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana hafa ato anatin'ny faritry Vakinakaratra. Isany koa ny famindrana fanafody ny tsenana Sabotsy sy antsena kely izay ho tanterahana ny talata 1 volana Martsa 2020 avy izao. Tsy manaraka ny toromarika ifihezana ny Covid-19 ny mponina eny ambany tanàna. Miaina toy ny fiainana andavanandro izy ireo ary manao ambamaso tsy hitan'ny fisian'ny valinaretina ny fanadadiana natao. Ivrishara. Miaina toy ny andavanandro ny mponina ety Nanahazana sy ny manodidina na dia eo aza ny toromarika napetraky ny fitondram-panjakana ifehezana ny fianaky ny Covid-19 raha voizina trano mazava-dehibe ny fihiboana mifanaretsaka ny mponina ety manomboka amin'ny 10 ora maraina ary manarivo andro ny fifamezivezena. Ny fitadiavana no mandrisika azy ireo amin'ny ankapobeny. Izay zao efatra ny ao an-trano dia mivoaka daholo izay mitady ny hohanina. Tsy matahotra an'izany izay. Izay mitady volako maninona raha naterana ety ary izay dia tsy mivoaka ao an-trano intsony. Raha natahotra ny fanatra fa tsy matahotra dia mivoaka ety. Zanakay tsy maintsy mihinan-kanina, tsy maintsy mila mofo ireny, tsy maintsy mila rehetrarehetra. Hanina hohanina ihany io dia tavina ihany io ny hanina rapitso dia tavina rapitso. Ohatr'izay ilay fiainana ety amin'ny tena majinika ety amin'ny farany ambany ety toa jereo. Fa izay dia maro anaka kely ao izay fianakaviana misy eo amin'ny 7 mitambatra ao. Nefa raha tsy anaty tompoko raha misy aretina tonga tampoka amin'ireo olona nefa ireo olona tsy afaka mivoaka ny trano noho ilay tsy fananana nefa tompoko dia lasa mivoaka ny trano. Fa ny antony izany mba jerevana ifotony mihitsy izany momba nahy vahoaka ety majinika mba tsy voahana an-trano mba izay koa izay mba izay tsy mivoaka ny trano. Tsy voafeny fokotany ankilan'ny fampanajana ny fihiboana ifehezana ny Covid-19 eny amin'ny toerana. Tsy ampy ny fanentanana, tsy misy fandraisana andraikitra raha ny fitarainana azo. Takina manoloana io ny fidinana ifotony ataon'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony, indrindra ny fanafoanana ny tsenany Nanahazana izay mamoro olona narivony isan'andro. Samaraina ny mpivarotra ety zany dia tena amina rivony maro raha izay malaza azy fa tsy mboatreny any amin'ny tsenany any Osibe ireny. Fa tena tsy misy antanana na ny lalana azy, tsy voaja ilay ray metatra, tsy misy mihitsy zany voaja ny fepetrarehetra reny tenen'ny filoham-pirenena ireny. Dia izay no anaovako antsy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra akaiky satria tena matahotra ny ainay izay ety amin'ity faritra Nanahazana ity. Zava-dehibe amin'ny fifehezana ny Covid-19 ankilan'ny fanarahana ny toromarika napetraky ny fitondram-panjakana. Isan'izany ny fihiboana izay isan'ny fepetra tsy hatongavany Madagasikara amin'ny tranga lalovany firenendehibe any ivelany amin'izao fotoana izao. Surtout zao nisy ka farany hoe tsisy ifandraisany tamin'ny avy any ivelany, tsy ka importé zany fa ka contact, dia iny zao mety efa be dia be niparitaka tamin'ilay izy. Nefa ilay ka contact tsy fantatra hoe taiza nazahoany anazy, dia ilay olona namindrano zao mety hoe olona mifanenanao eny an-dalana eny nefa tsy fantatrao. Dia izay mahatonga hoe aleo miconfiner anatrano mijanona ao an-trano mihitsy zany plus sécurité kokoa. Betsaka ny tsy malala
ny zava-misy any ivelany a la frantsa ohatra efatralina no tratra 2 alina ny miditra hôpitaly 2 arivo maty tena tsy sangisangy zany fa tena zava-doza mihitsy fa atsika ohatra mbola mandray an'le izy na zavatra tototra dia ny farany kamba dia hosamborina ren'olo rena raha ho anaty avaradrano dia tena atokana mihitsy aloha jerena ny prélèvement atao rehefa tonga izay fitaovana fitiliana marobe zay dia izay salama no moto. Isan'ny nampiakatra ny taham-pahafatesana tany amin'ireo firenendehibe maro tany ivelany ny fitavozavozana tamin'ny fanaovana ny fihibohany, aingana ny fiparitahan'ny valanaretina ary namoizana ny olona maro avy hatrany. Ho an'ny Madagasikara, azo lazaina ho aingana ny fitondram-panjakana tamin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra hiatrehana ny Covid-19, na izany ny fanidina sisy tany na ny fampirisihana amin'ny fihibohany, saingy takiana ny fiaramentany rehetra hifehezana ny valanaretina. Efa tonga any amin'ny faritra atsimo andrefana ireo fitaovana amina mafisana sy hiadiana amin'ny fiparitahan'ilay valanaretina Covid-19. Tsy misy atahorana ihany koa ny tahiry any an-toerana raha ny fanazavana azo ny alarana efa. Taorian'ny fampanantenan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina efa tonga ao Toliara ireo fitaovana fiarovana sy hiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Ny tsena izany teny amin'ny seranam-piaramanidina ireo OMC élargie izay notarehan'ny governoran'ny faritra atsimo andrefana Dr Tovondrainy Ranoelson Edali. Ny farany herinandro teo no nahatongavan'izany tany an-toerana. Tonga ety izahay avy ao amin'ny centre de commandement opérationnel natitra andreto fitaovana vitsivitsy entintsika miady indrindrandrindra manao fitiliana mikasika ny Covid izay fantatra moa fa ady raisan'ny Madagasikara ankehitriny ary raisan'ny zao tontolo zao. Dia ankehitriny mahafaly anay moa zany manolotra andreto apahany voalohany amin'ireo fitaovana izay hoentintsika miaraka an'izany valanaretina zany. Soamantsara reto entana izay tena hoe ilaina mihitsy amin'ny ady ataontsika amin'ny Covid-19 ty. Isaorana indrindrandrindra ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny président Andry Rajoelina sy ny gouvernement Ray Manontolo amin'izao fitsinjovana ny faritra atsimo andrefana zao. Faly zahay atao amin'ny faritra atsimo andrefana mandray an'ireto fitaovana sy matériel entina hiasa reto satria tena mifandraika mihitsy amin'le ady hatao izy ty ary araky ny voatenin'ny mpanome teo moa zany dia hoe apahany voalohany ty fa mbola manetsa be mbola ho avy. Ankoatra izay, ampy sy mihoatra ny filana mandritra ny volana maromaro ny tahiry toy ny entana ilaina amin'ny andavanandro ho an'ny vahoaka ny faritra atsimo andrefana ao Toliara. Ny vary ohatra, analikisa taonina ny tahiry ankehitriny, ny menaka sy ny maro hafa ihany koa. Tsy misy atahorana araka izany ny lafin'ny ara-tsakafo. Efa tonga any Metrano ankehitriny ireo fitaovana sy kojakoja ara-pahasalamana ho fisorohana sy hiatrehana ny valanaretina coronavirus. Afaka atao fitiliana avy hatrany ireo rehetra aiahina. Fanadinika itao Andriatsilava. Efa tonga ao an-tampon-tanànan'ny Maintirano ihany koa ny fitaovana maro isan-karazany ilaina amin'ny fisorohana sy ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus avy amin'ny mpitondra fanjakana. Tonga ny tsena ireo fitaovana ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina Maintirano, ireo solon-tena-mpanjakana maro, ny solombavam-bahoaka voafidy tao Maintirano, ny préfet, ny lehiben'ny faritra Melaky, ary ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpitandro filaminana ao an-toerana. Dia izao zany ny fofo fa dia tsy ambany zavatra ny vahoaka Maintirano ary dia miasa tokoa ny fitondram-panjakana amin'izao ady tolom-bahoaka izay atao amin'ity coronavirus ity ka dia mahazo matoky ianareo vahoaka Maintirano fa dia hiasa ny fitondram-panjakana eto amin'ny fidina n'ity coronavirus ity. Fa ny afatrafatra avy aminay dia tokony ho tony ianareo fa miasa ny fanjakana dia manaraka an'izay dia miangavy ianareo zay mba anaraka antsakany sy andavany ny rindran-damina sy ny asa izay ataon'ny mpitandro filaminana. Manomboka izao raha ny nambaran'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka ao Melaky, afaka atao fitiliana avokoa ireo rehetra aiahina ho mitondra ny valanaretina coronavirus. Tokony anaraka hatrany ny fepetra sy ny toromarika ny tsirairay avy na tsy mbola ahitana ny soratra retina aza ny ao amin'ny faritra Melaky.
Ny maraina teo raikitra indray ny fidinana an-dalambe nataon'ireo dokera mpitondra siklopos tao amin'ny fokotany Morarano Tomasina. Ny fahafahany izy ireo hanao ny asa fitadiavam-bola ny hatrany moa ny fitakiana. Fanadina. Raha somary lamindamina tao anatin'iny farany herinandro iny, niverina ny tokona indray ireo jokera mpitondra siklopos ao Tomasina ny maraina teo. Tsy nahafa-po azy ireo ny fizarana vary atao vatsy mandritra ny fihibohana avy tamin'ny fitondram-panjakana, ka izay ny fototry ny fimenomenomana ary ny afara tamin'izao fidinana an-dalambe izao. Nafana ary somary nahery fihetsika kokoa ny fitakiana raha ny fahitana ny fihetsika ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny maraina teo. Manoloana izany, niezaka nandrava ny hetsika ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa-dranomaso, narahana fanenjehana hatrany anaty lalam-pasika. Rony tsy fahafapo fa ny fangatan'izy ireo dia mbola hiasa ihany. Nefa ny baiko mazava zany tsy miasa zareo rehefa omena vary any amin'ny tokantrano anampiana zareo fa mbola tsy afapo amin'izay. Dia tsy maintsy mametraka zany tsika satria tany misy fanjakana eto ny tany misy lalàna dia tsy maintsy mampiasa ny fomba rehetra ahafahana mampanaja izay lalàna misy izay. Izay zany no natao teo dia namparitaka zareo moa zany io tsy misy hoe fandatrana olona tanjona fa niparitahantsika rehetra mba mamonjy tokantrano raha ohatra tsisy antony manokana tokony atao. Ny fanentanana zany dia isika efa mafy dia mafy niezaka miady amin'ity coronavirus ity, nefa mbola misy zavatra hafa koa zany nojerena indrindra fotontanana ny fanarotana toy izao dia izay ny anentanana antsika rehetra ny olona. Aleontsika mba ampitambatra ny hery entina miady amin'ity virus sy ty valanaretina zay efa enjana dia enjana tia dia mba samy manaiky ny fandaminana rehetra sy ny zavatra navoaka mikasika ny lalàna ampiarina amin'izao fotoana zao. Hatramin'ny 12 atoandro, mbola mifanao fangalam-pery teny amin'ny lalam-pasika ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana. Ireto farany izay miezaka mandroaka ny olona izay mitangorongorona ka manery ny olona hiditra ny tranony ny tsirairay avy. Tsy nisy fisamborana, tsy nisy ihany koa ny naratra. Mampiatra ny politika ny fitsitsirana kamaroan'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Ny antsaha tsy miakatra, ny an-tanàna miaritra, ny tsena sahirana amin'ny famatsiana araka ny fanadidina natao teny amin'ny tontolo ambanivohitra. Iona say. Dimy mianaka izao no atao andrano dia ny sakafo maraina manao vary soa maraina iraika apoka sy tapa izay dimy mianaka izay. Dia ny laoka any amin'ny alina ihany ohatra hoe trondro na ravitoto na ohatra izany dia iny ihany tsitsiana tsy maintsy atao laoka maraina. Amin'ny atoandro mandrotsaka 5 kapoaka na 9 kapoaka raha misy mpanao raharaha, arakaraka ny mpanao raharaha zany dia vary maina. Dia ny laoka tsy maintsy hoe rony, ro tsaramaso, ron'anana. Amin'ilay betsaka ny any an-tsaha sady ny andro koa mamay dia tsy maintsy rony ny tian'ny olona any an-tsaha. Menaka ohatra menaka 500 amin'ny tsaramaso 3 kapoaka. Toy izay amin'ny ankapobeny ny fiainan'ny olona ao amin'ny fokotany Ambohimanana, commune Antanimboly, district na Revimamo. Ny 570 isanjaton'ny mponina izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana araka ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny fokotany. Ao anatin'ny fahasahiranana eo ampiandrasana ny vokatra miakatra amin'izao fotoana izao ireo mponina. Ampahany vitsy amin'ireo olona no manana vary mandavan-taona vokatry ny fahasahiranana, ka ao no mivarotra izany, ao ihany koa ny manakalo. Tombony ny mbola fisiany fifampitsinjovana eo amin'ny samy mpiray tanàna ka mampisambotra vary akotry ireo navita aloha ary ny hanin-kotrana no mameno mbanga. Ny fiainanay aty zao dia mbola sahirakirana, mbola tsy fararano zay dia mbola mitrambarana aman'olona. Zay zao mindrana 2 kitapo dia 2 kitapo mena sisiny reny dia rehefa vokatra nanay dia averina ny anazy. Mbola afaka 2 volanana zao vao voka-bary. Dia raha ny fiainanay izy isan'andro zao ny ohatra hoe ny kafe sy siramamy zao malany 1000 isan'andro. Dia ny laoka atao hoe 1000 isan'andro, mitsitsy zany. Hazandrano vao maina atao daholo efa mianaka iny ao malany 5 kapoaka isan'andro ay. Dia mbola miaraka ny ankotrana zany, mangahazo, vomanga.
mbola amin'ny atandro mbola mihinana zany dia hariva koa vanatsa ohatra tonga amin'ny 4 na amin'ny 5 mbola mamerina mihinana dia ny alina mbola mahandro vary izay sahazanay. Bisikileta no fitaovana ampiasaina akan'ireo mpivarotra entana any amin'ny commune Ampangabe na eny amin'ny commune Mahitso no mpamongady fakana izany. Olana mikatona ireo mpamongady ka tsy misy ny entana alaina hoy ireo mpivarotra vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Tsisy menaka ato dia ny siramamy kosa teo volany. Trondro maina tsy hita izay angalana anazy fa tsisy mpivarotra ankapizao empolo ny ankizy miveriny ety ihany tsy misy ninina tsisy azo amidy. Dia ahoana mety katona zany ny tsena trasa rehefa tsisy entana intsony? Efa tsy mivarotra ve ny anina moa namidy aty? Maro lera misy ohatrinona akory ka tsisy entana amidy zaka avarotra kapesy mosy zao namidiko teo satria le isan'andro ary nenay zany ohatran'ny hoe mofo gasy dia tsisy lafarina dia natao ramanonaka natao vonjy maika aloha. Politikan'ny fitsitsiana no ampiarina hoy ireo tokantrano anaovana fanadihadiana manoloana ny tsy fisiana. Miezaka mitsitsy mihitsy zao mandrapahatonga vary aloha. Ny tanandaniny ny an-tsaha mbola tsy miakatrako. Raha vao niditra tamin'ny confinement ho fiadiana ny fiparitany valanaretina coronavirus ny teto Antananarivo renivohitra, tsy nisy intsony ny taxi sy ny taxi be. Ireo sarety indray no hita fa mitondra olona. Tsy maintsy atao izay ahitana vola hoentina mody hoy ireo mpitondra sarety. Ka itao Andrea tsy lavoatra. Aloha rehefa mahita olona dia mitondra olona. Ohatra hoe nosy be mankaty Tanjombato zao 500 indray. Masaka io natao hoe 7 ara. Masaka foana. Ao anatin'ilay ary mahavita toroa ako fa pahatonga ny amin'ny 12 dia efa modika. Mody amin'ny 12. Izy be raha ray alina efa asy dia efa afaka mody. Ary ny entana manao hoe? Ny entana aloha tamin'ny anina tsisy entana mihitsy. Satria ny tsena midy daholo ny tsena tsisy entana mihitsy. Olona zany zao lasa fivelomana indray. Olona lasa fivelomana fa tsy ilay entana zao. Io zany ny tsy hoe fantatra fa ny olona mba mitaraina hoe lalana makaiza dia mampalahelo ilay olona dia misy hoentina ihany fa misy ohatrany hoe lalana andehananao zany mandeha vidy ianao dia mitaraina ilay olona hoe hoety kely izay makany dia mba miakatra ilay olona ohatr'izay fa tokony tsy tondrana olona. Olona tsinona tsisy vola dia sara ny 500 foana ny men'olona 500 io zany. Aiza zao ny tena mahavitaka mpandeha? Arakarany io zany ny olona rehefa misy maromaro mandeha amin'ny arabe dia izay ihany manakana ny olona mba hoe tao efa reraka lavitra be lalana misy anay reraka dia misy ny olona manakana moa misy ny olona mandeha tongotra. Tsisy entana hoentina mihitsy ny sarety. Izay no resadresaka nataon'ny mpanao gazety tamin'ireo mpitondra sarety teto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ny confinement izao. Tsy misy ny entana ho taterina, tsy maintsy sy mitondra olona ahazoana vola hividianana sakafo any an-trano. Ireo olona ihany koa zatra mandeha taxi be ka tsy afaka ny andeha tongotra lavitra. Tsy azo atao anefa ny mitondra olona amin'ireny fiara tarihin'olona ireny. Ankoatr'izay, raha olona 5 hatramin'ny 7 no ao anatiny, tsy voahaja ny elanelana takiana ahafahana miaro amin'ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina. Tsy voafehy izany rehetra izany raha ny fahitana ireo sarety mitondra olona amin'izao fotoana. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe hosakanana tsy ho afaka mitondra olona ve ireo sarety ireo? Izy ireo izay tsy afaka mivoaka raha tsy ny maraina hatramin'ny 12 atoandro tahaka ny rehetra. Raha hosakanana, izy ireo tsy ahazo fanomezana na fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny maha tsy ara-dalàna ny sehatra. Araka izany, fotoana izao tokony andinihana paikady ametrahana azy ireny ao anatin'ny ara-dalàna ka hanaraka ny tsakany sy andavany ny fandaminana rehetra apetraky ny commune. Fotoana izao ametrahana lamina ampirindra ny fifamoivoizana sy ny fitateran'entana. Ka raha misy ny tranga tsy fahafahana miasa tahaka ny lalovantsika ankehitriny, misy ny fanampiana, fanalana fahasairana na omen'ny mpitondra fanjakana. Tsy ny sarety ihany, sehatra sa maro ny tokony ampidirina ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna eto amintsika. Ohatra amin'izany ireo mpanety hita etsy sy eroa, mpanjaitra kiraro, mpivarotra, mpibahatentana sy ny maro hafa. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ny fampiarana ny fipetraka confinement tanteraka ho amin'ny fisorohana ny fiparitany coronavirus ao Moscou, tanàna tokana nandraisana fipetra any Russia. Fanadina.
Tsy mahazo mivoaka ny trano intsony ireo mponina roapolo tapitrisa any Moscou manomboka androany. Natao izany mba hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Izay tsy manaja ny fepetra fihibohana dia mety hiditra ponja ary anefa sazy mandritra ny 5 taona. I Moscou irery no tanàna nandraisana ity fepetra ity any Rosia. Marihana fa teo aloha dia ireo zokiolona mihoatra ny 580 taona no tsy nahazo nivoaka ny trano. Ankehitriny kosa dia ireo mponina rehetra no voakasika ity fepetra ity. Tsy mbola tonga saina amin'ny loza manambana ateraky ny fiparitahan'ny tsy valanaretina ity anefa ny ankamaroan'ny mponina ny toerana. Inona moa no azo atao? Aty Moscou hafahafa ny toedrarà. Manao saritava daholo ny olona. Tamin'izao vao tonga taty anefa tsy nisy nanao. Mahagaga. Raha ny agom-baovao, mahery ny 500,000 ireo trangana coronavirus any Rosia amin'izao fotoana izao. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity ala ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Mandrosoa sy nadorito. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.